zao ne ny zavatra mahagaga mikasika momba an'ity Ilge Pars ty e. Fa maninona moa izy io no tenenina hoe Ilge Pars? Raha vo Ilge Pars zany ange de fa an'ny vazaha zany fa tsy an'ny gasy e. Satria anarana amin'ny teny vazaha daholo zany. Misy anarany amin'ny teny gasy tanteraka mihitsy hatramin'ny fahagolan-tany iye reo tanin'ny gasy reo e. Ny adievitra mikasika momba ny Ilge Pars io a zavatra tsy tokony asina akory. Tsy tokony asina adievitra akory io zany. Fa ny antony mahatonga an'io lasa velomina ho adievitra dia fanaovana tsinotsinona mihitsy ny tantaram-pirenena malagasy. Fanaovana tsinotsinona ny tantaram-pirenena malagasy. Fanaovana tsinotsinona ny tantarany Madagasikara hatramin'ny foronany. Zay no anaovana ny adievitra io. Ko maninona ny mpanao politika na ny manampahaizana gasy rehetra na ny mpitondra fivavahany manerana ny Madagasikara sy io vovonan'ny eveka eran'ny Madagasikara io. Maninona reo olona reo zany? Sy indrindraindrindra ny eo amin'ny ny solotenan'ny Madagasikara any ampitan-dranomasina rehetra any, ny ambasadera rehetra eran'ny Madagasikara, ambasadera any ivelany any, gasy ny ala teto amin'ity tany ty. Maninona reo olona reo no manaiky ho lalaoviny frantsay ohatran'io? Sinemana io ataon'ny frantsay io e. Fa maninona reo tonga de tsorin'ny frantsay hoe ny razam-benareo taloha tany, ny mpitondra fanjakana taloha tany efa nifanaraka taminay, nifanaiky taminay. Izao ny zavatra nifanarahanay, izao ny zavatra nifanekenay. Ka mety aminareo sa tsy mety aminareo? Raha mety aminareo a, dia ina ny fanarahana aminareo velona ankehitriny kosa. Rehefa tsy mety aminareo a, dia ina ny ataonareo hiady sa ahoana? Fa adievitra amampolo taona ny maro, amanjato taona ny mikasika momba an'io amin'ny gasy sy ny frantsay, zavatra tsy tokony hisy io. Tsy tokony hisy akory io satria zao ny antony. Raha ohatra hatramin'ny foronan'ity tany ty Madagasikara ty nosy ny razan'ny malagasy ty, no efa teo reo tany reo, dia an'ty tany ty reo fa tsy an'ny tany hafa. Tany zany resahana fa tsy olombelona. Ka raha ohatra zany efa tamin'ny foronan'ty tany ty tany Madagasikara ty no efa teo reo, de Madagasikara reo. Madagasikara reo, ohatran'ny Sainte Marie, ohatran'ny Maroantsetra, ohatran'ny Nosy-Komba, ohatran'ireo nosy singa-tany, sombony fa tsy singany, sombo-tany, ratsan-tany, avy amin'ty tany betikatra, dia ahoana no ilazana azy fa ho an'olo-kafa? Fa raha ohatra ka tsy nisy reo zany hatramin'ny fahagolan-tany, fa tamin'ny vanim-potoana nahatongavan'ny frantsay teto, tamin'ny vanim-potoana nanjanahan'ny frantsay any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary ny fanjakana ny firenena malagasy, vo zay vo mipotra avy any anaty ranomasina any reo. Dia am'izay fotoana zay ny vazany nanome ny anarany hoe ty misy tany vo mipotra avy any anaty ranomasina ataotsika hoe glorieuse ny anarany. De io no ataotsika hoe Ilge Pars. Raha tamin'ny vanim-potoana nahatongavany Galieny teto ane, na tamin'ny nandalovana de Gaulle teto reo vo mipotra avy any anaty ranomasina, anazy reo e. Ary tsy tokony hidikevitra mihitsy fa anazy reo. Fa raha mbola tsy teto Madagasikara akory izy no efa teo reo, tsy anazy reo. Tsy anazy reo. Noho izany inona no andratoavan'ireo avaram-pianarana fahaizana any Amerika, any Europa, any Azia, any Afrika isan-karazan'ireo? Inona fotsiny ny andehanan'ireo manampahaizan'ireo sy ry avaram-pianaran'ireo any ivelany rehetrarehetra any? No tsy ahita hevitra hanamarinana ary tsy ahita fomba hanamarinana eo anatrehany zao tontolo zao izy sy ny firenena rehetra. Fa Madagasikara io fa tsy Ilge Pars zany.
ka am'maha ray aman-dreny ara-drazana satria efa tonga ao anatin'le sehitry ny ray aman-dreny ara-drazana zay satria zay nge olo vo fitopolo taony e ary miaina ao amin'ny fitantanana ny raharaha sy ny fandrindrana ny raharaha ara-drazana eto Madagasikara de aminay dia tanindrazany malagasy io koa zany tanindrazany zany a dia zay tsy mitovy razana aminy de tsy tompony zay ny vandehan'le izy fa raha eo amin'ny fandraharahana ny fitantanana ny sehatra politika noho ny fitondrana republikanina dia fahadison'ny mpitondra republikanina atany aloha rehetrarehetra tany a no natorotoro sy ohatra hoe nanamaivana nanao tsinotsinona ny fanaraha-maso sy ny fanarahana an'io eo anatrehan'ny firenena mikambana zao tontolo zao am'izao fotoana zao zany raha ohatra ny fitondrana am'izao fotoana zao zany mba mahatsiaro hoe andao akakevitra ny ray aman-dreny ara-drazana na ny vahoaka mahakasika an'ity ilzeparsa sy ny frantsay ty dia za zany anisan'ny ray aman-dreny ara-drazana anankiray a de vonona mihitsy hiatrika raha ohatra ka fiarovana ny sotoavina sy ny kolotsam-pirenena malagasy miaraka amin'ny taniny gasy sy ny aininy malagasy ray manontolo no kitikitiany raha firene-kafa avy any velany afandray raha ny samy malagasy eto zany noho izany de zao efa ny fitondrana republikanina no mandidy manapaka zay fampiraharahana amin'ny firene-kafa mikasika momba an'io fa tsy zahay ray aman-dreny ara-drazana ty anatin'ny tranobe na ny mpanjaka na ny tangalamena na ny sojabe ny lonaka ny mpitaka azy manga dia anjarandry zareo zany no manatotosa zay fomba hiarovana ny taniny gasy satria ny fanjakana republikanina manana maramila manana foloalin-da mbola ampin'ny foloalin-da mbola misy gendarme mbola misy polisy eo tokony ny lalàna fototra ny fisinny fotopisinny sy ny antopisinny foloalin-da malagasy gendarmerie de Madagasikara ny polisy nationale de Madagasikara ny antopisin'ireo nge eo amin'ny sata fototra an'ireo e hiaro ny tanindrazana ary ny sata fototra an'ireo zany a no tokony ampinina ray aman-dreny ara-drazana amam-bavaka sy ara-panahy ara-pahendreny mba ho ampiariny satria izy ny manana fahefana am'izany miaraka amin'ny fanjakana republikanina hiaro ty tanindrazany ty fa tanindrazany gasy io e